international tsy mitovy ny heviny zareo ny hevitry ny frantsay tsy mitovy amin'ny hevitry ny hafa fa ihany ny frantsay ny tsy afaka nandresy lahatra ny teo anivony ny fianambe européenne vombony européenne tsy hoe tsy afaka mandresy lahatra fa hoe tsy naomby ny diplomatie frantsay raha tarafina ndray mijery fotsiny zany raha manao lecture diagonale ny diplomatie frantsay na diplomatie ny zany mahomby na tsy mahomby fa ny problème maro zay ny olana eran-tany nge hatramin'ny ely io tadidiko tsara raha za mbola nianatra dia anisan'ny tenenina hoe adevitra momba ny famatsian'ny banque mondiale CFMI hoe tena mitondra fampandrosoana ho an'ny firenena ve adevitra zay mitovy amin'izay adevitra zay ihany koa diplomatie eran-tany satria ny olana matetika ny solution avoakan'ny international dia ataona expert ny ambony latabatra fa tsy mifanaraka amin'ny réalité misy ny zava-misy any amin'ny firenena tsirairay avy ny zava-misy amin'ny fisainana malagasy nge zao efa mitady valika eo xénophobe ny malagasy hoe tsy mila vahiny tsy miraharaha vahiny fa reo to tsy miraharaha azy hevitritsika ny fisainatsika zany ny problème satria ambony latabatra any zay ny olana ray zay ary zay no mahatonga ny international samy manana ny fijeriny tsy mahagaga raha misy firenena tonga mifanesika manatitra manolotra lettre de créance am'izao fotoana zao satria tsy miraharaha izy fa rehefa mijery izy toa resa politika hafahafa no ataon'le firenena sasany maro kaza gaga tsy gagatsika raha miteny hoe no fandray a Madagasikara foana zay tsy mahagaga ny organisation internationale de la francophonie milaza hoe tsy voakasika zany fanapa-kevitry ny union africaine zany zay satria samy mijery reny ary de samy mahita hoe hafahafa ny position ny sasany zany ary de tsy mahagaga nareo ve de mihevitra vetsika fa de mitipy reny orinasa sonogoavam-be reny amatsy vola amin'ny atsika raha ohatra ka hoe tsy misy antoka tsy azo antoka ny fomba fitantanana eto fa hitany hoe ao anatina transition misy olona mila vaniny amin'ny zavatra hafa zay resa politika ary vo tamin'ny herinandro ty agagasika lanjona hoe ry Andriamatora Valomanana ane nanao soni tany Maputo fa de manaiky nidirana amin'ny repoblika fahaefatra ary manaiky fa mifarana ny repoblika fahatelo nefa voaingana nandrefa tsy zany repoblika fahaefatra zany mamaky azy tsy anangana an'izany ny tanjona kenyreny ary tsy makasitraka an'izany izy niverenana Andriamatora Valomanana eo amin'ny fitondrana fotsiny azy izy zany tsy manaiky ny soni averiko aty amin'le communauté any ny resaka ny communauté internationale raha ohatra aloha ka hoe raha ohatra jerena zao ohatra hoe zareo sinoa ahoana moa zany tena position zareo sinoa am'izao fotoana zao raha jerena manko raha resaka varotra zany natao io resaka tombotsoa ihany koa zany ka ny ho an'ny sinoany azo lazaina fa condition favorable ho azy ny am'izao fotoana zao nefahany mirotsaka ao amin'tsena ary izy koa mirisika ao anatin'le izy satria zay mahasamaty ny fony lambany hoe isika malagasy eo anatin'le izy afaka tena niaro tena tokoa ny fananatsika ao anatin'ny zavatra zay mba tsy hiverina ihany ny tranga takany raharaha ny iny ty any faradofay any tolany alo zay mampimenomeno isan'andro ty mba tena voadinika tsara zany fanapahan-kevitra ny firenena rehetra am'izao tontolo zao de voakasika zay fa tsy ny sinoa ihany ny amerikanina ny frantsay ny tandrefana rehetrareo de samy manana intérêt amin'ny firenena samy hafa samy manana tombotsoa tadiavy ny eto Madagasikara reo firenena rehetrareo satria manana arende tsika malagasy efa tramitsika rehetra zay mitendry de samy milaza fa itsika ngeka firenena manan-karena ao ambany tany ao misy arenany menjanahary atsika fa zao samy mahalala na isika na ny any ivelany hoe sy ny tanatsika na ny fontsika nitrandrana ny arena ambanin'ny tany fa mila ny teknôlôjia avy any ivelanytsika ary de samy miazakazaka reny ohatr' zany ny pétrole sy ny arabo akory ny manana ny teknôlôjia hitrandraka ny pétrole any amin'ireo firenena arabo reo fa orinasa amerikanina orinasa sisisy ohatr' zany ny fandeha na manamboatra ny TGV any Chine de ny frantsay sy ny sisa dikan'izany mila ny lahatra fotsiny am'izao mila ny teknôlôjia avy any amin'ny firenena manana an'izany daholo ny firenena fa eo toeran'ny banque mondiale sy ny FMI hoe mba ahafahan'ny olona mpampiasa vola hiditra hitondra ny volany any aminao hiaraka aminao hitrandraka ny arena misy aminao mba ahafahan'ny rehetra samy manana ny tombotsoany dia ny banque mondiale sy ny FMI kosa ny garantira hoe tena mety tsara ve le fitantananao aminareo ary zay no natonga tamin'ny troisième république tsisy investisseur nanaky niditra teto satria pays à risque Madagasikara tamin'ny andron'ny professeur Zafy zay zany fandehany dikan'izany amiko de zao mahatonga firenena aziatika miazakazaka eto amintsika
satria misy firenena Europeana na Afrikana koa surtout mahita fa toresa politika no andrebirebena an'le firenena anatin'ny fotoana maritra fa tsy pays à risque kory le Madagasikara de tonga izy rehefa tsy anao ianao ary zay no mahatonga tsy voandroany nge Sherita sy ny Yann reo tonga mahatonga reny tonga de vonona iaraka amitsika eto fa zao ny problème raha ohatra ka isika manaiky lany andro amin'ny zavatra resa politika satria Andriamatoa Ravalomanana, Andriamatoa Ratsiraka, Andriamatoa Zafy mbola te hiveriny amin'ny fitondrana ka izay no mikoinsen'ny firenena tsy ahafahana mandroso hitrandraka ny arena misy eto amintsika mialatsiny fa ny vahoaka malagasy efa mba te fa ny vahoaka malagasy koa dia miandry anareo amin'ny fitondrana tetezamita mba tena tokony roso satria le mitranga miandry salan'ny tanalaza somary manahirana ny olona ihany amin'izao fotoana zao efa miakatra ny feo misy Pierre za tena d'accord zato isanjato amin'izay lazainao zay hoe tsy mety tsony le mitranga miemotra nandritra ny taona 2009 tsika nitranga miemotra hoe andao ihany elana nenina ny Maputo 1 andao ihany elana nenina ny Maputo 2 tsy hoany amin'ny hoantsony tsika kanefa raha sao dia mba hampilamin-javatra nyray no hoany Addis Abeba nakany ihany zao andeha matoa bankimonina andefa iraka ndray resaka matoa hoanaty aona zany fipetraka io matoa izy mandefa ololeto a dia fantatra fa nisy évolution scénario positif ozy izy hitako any mitaratasy ihany a scénario positif misy évolution zany hoe nivoatra ny fandehen-draharaha teo hoe Andriamatoa Andry Rajoelina nieritreretina fa hilatsaka dia tsisy manaiky hoe ianao ve sady hitondra ianao hitondra rereo nefa ianao hilatsaka iza no anaiky an'izany fa zao kosa nisy évolution ny raharaha hoe tsy hilatsaka zany izy ka manova zavatra betsaka izay zavatra zay dia tonga mifampidinika ireny soliteny reny antany tsara hoe ahoana zany ny fandehen-javatra ka izay no mahatonga mbola manamafy ndray hoe d'accord amilevitra hoe tsy mety amintsika tsony le mbola ifandany andro ratsy sy roa fa andao androso ary zay no nanapahana tsy ampy ny président Rajoelina le hoe tsy latsaka fa ny famolavolana sy ny fikarakarana ny constitution nakinina totalement amina société civile sy ray aman-dreny fa tsy mety koa raha hoe marina fa tsy latsaka izy dia tsy tranga zany le hoe constitution taillée sur mesure fa na izany aza dia hoe alao akinina satria lalam-panorenana ho an'ny firenena no ajoro alao akinina amin'ny zareo tanteraka fanirinany profony zany fanirinany nataon'ny président Rajoelina hoe mba raha tiako dia mba midaty zao le efa tamin'ny ihany iny nanaovana an'le dialogue fa rehefa nomena tanteraka an'ireo ray aman-dreny société civile reo ny tompona andraikitra manana fahefan'ireo nanovany daty zany ny proof fa tsy mibaika ny ora ratsony fanirinany ianao fa izy manao azy dia novany le izy manaiky tsika rehetrarehetra mba ahafahana manatanteraka an'le lazainao teo hoe tsy maintsy tsy mandrosotsika fa tsy itsingalambongidina tseroty milohan'ny faranatsika ny ray mbava mikasika ny fahadimapolo taona ny fahaleovantena misy moa no milaza hoe elatra ho an'ny dimapolo taona nahazo antsika fahaleovantena zao zavatra mitranga sy niseo eto amin'ny firenena zao ahoana ny fandalina ny paille politika an'izay misy mamarina an'izay hoe enatra le izy satria raha nandray fahaleovantena ny malagasy nisy fety be hony tamin'izany raha hita amin'ny boky sy ny tantara rehetra nantenaina fa rehefa malagasy no mitondra ny firenena dia ny tombotsoan'ny malagasy no katsahan'ireo mpitondr'ireo 10 taona tioarina dia mbola nanadoboka ny fitondrana nisy indray ny vahoaka fa tsy ny tombotsoan'ny vahoaka no katsahan'le olona nampiakarina teo amin'ny fitondrana ary dia amin'izay lafin'izay izy enatra fa raha ohatra koa sika misaina ny malagasy rehetra hoe vita ary zay ny 10 taona ka nahoana ny 10 taona manaraka indrindra fa mifanandrify amin'izao faha 10 taona zao le fotoana ananganana repoblika vaovao tokony fanantenana zany no entin'izao faha 10 taona zao fa tsy eo ny fety ho atao makotroka araka izay azo atao fa tsy ny mahafety makotroka azy fotsiny fa fety makotroka natao isaintsainana hoe repoblika takininina ohatran'le gouvernance nandritra ny fitotoana teo ve ohatran'le gouvernance ny repoblika faharoa ve ohatran'le gouvernance tamin'ny fotoanandro sasany ve sa gouvernance salan'ny ahoana amin'izay no apetraka manomboka zao zay ny tokony apetraka eo amin'ny fanafiana firenena malagasy ary tokony ampisaina ny rehetra